Araka ny fanambara teny amin'ny fiandohan'ny fampahalalam-baovao namoaka ny fomba fijeriny sy manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny antoko politika VPM MMM ny fifidianana ben'ny tanàna izay hizotra atsoatso no isan'aneho ny hevitra ary nanambara moa izy ireo fa tsy tokony ny grands électeurs no handray anjara ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna ary tsy safidim-bahoaka no ivoaka orinan'izany raha izay ny tanteraka raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Tokony haralala amin'ny ben'ny tanàna rehetra ny ben'ny tanàna Antananarivo hoy ny antoko VPM malagasy miara-miainga raha naneho ny heviny sy mikasika ny toetra raharaham-pirenena indrindra mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna. Ho an'ity antoko ity tokoa dia tsikena ny fanomezana vahana ny grands électeurs amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna Antananarivo amin'ny ilay tetikasa hoe grand tanà. Tsy demokratika tokoa zany hoy Andriamatoa Andriananarivelo Ajo filoha nasionalin'ny antoko. Famidinana angamba ny MMM dia mametraka fa misy tokodalana nalefany tany amin'ny antenimieram-pirenena mikasika ny volomparitra tsy anjara-pahefana ary marina fa betsaka tamin'ny tolodalana io no raisin'ny fanjakana kanefa ny tena votoatiny dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny MMM isan'izany ny tokony ametrahana lalàna tokana mikasika ny volomparitra tsy anjara-pahefana sy ny sotenam-panjakana ny fotony satria ny politika mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao dia politika nationale de décentralisation de déconcentration dia lalàna tokana zany ny tokony mifehan'izy ireo mba hisiny zay fitandràna zay ao anatiny ao ary manarak'izay izahay dia samy nametraka atao anatin'ny tolodalana io no tokony isiny ny ben'ny tanàna voafidy eto Antananarivo fa tsy ben'ny tanàna tendreny atao hoe grands électeurs akory ary aina ny isiny ny olo voafidy koa nivon'ny arrondissement satria ny tanjona araka nefa napetraka tamin'ilay programme grand tanà ihany koa dia ny ampidirana ao anatin'ny tanàna Antananarivo ny commune urbaine Antananarivo ary commune rehetra manodidina mba isiny zay fampandrosoana mirindry zay ho an'ny tanàna ary tsy manaiky zay no ampiasaina ny mikasika n'Antananarivo sy momba ny sata manokana Antananarivo ny fampizarazarana ny samy malagasy satria samy tokony Antananarivo daholo ny malagasy rehetrarehetra satria Antananarivo dia renivohitra Madagasikara. Tsy mamaly ny etaetany vahoaka tokoa ny fomba fifidianana amin'ny alalan'ny grands électeurs araky ny hevitry ny antoko VPM MMM. Ny laza arak'izany dia antoko politika ity fa hitondra fantsiana ao anivony antenimieram-pirenena mikasika ity volavolan-dalàna izay mifehy ny fifidianana ben'ny tanàna ahina hiteraka korotana tokoa mantsy zany.